Fanazavana ny fahasamihafany fiainan'ny vahoaka malagasy tamin'ny Republika voalohany sy ny ankehitriny no nentin'ny Kandida Eliana Bezaza laharana faha-efatra amby folo nitafatafa tamin'ny poniny Ambatoboeny tamin'ny ity fampelezan-kevitra ity. Izy ka maraindraigny mandeha miasa ny ambaratonga mpahefagna jiaby dia misy raha raiky agnaty lohany hoe akory ataontsika mba ahasambatra nyity vahoaka malagasy entigny ity. Amareny zaho malahelo za satria malagasy jiaby zanako, ny zanako tsy homagna ara-dalàgna, mikaikaiky amin'ny kapokambary. Anefa tamin'izegny Première République zegny nisy politique nataony fitondram-panjakana tegna hoe akory atao mba hampinana, zay natao hoe politikin'ny kibo. Ary amin'io politikin'ny kibo io dia politiky famokarana. Hamerina ny fitodian'ny mpitondra fanjakana amin'ny fikatsahana bebe kokoa ny fagnatsarana ny fiainam-ponina noviana ny Kandida Eliana Bezaza laharana faha-efatra amby folo.